Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fa 7 ny volana avrila 2025. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, manasanao aho hiara-ivavaka amiko alohany ampitandremako anao ny amin'ny zavatra izay tokony tsy ho ataontsika olombelona intsony rehefa misy zany olona hoe maty amin'ny manodidina antsika zany na olona fatantsika izany. Ry havana mbola be dia be mihitsy ny voafandrika zany satria mieritreritra zany ny olona maro teo aloha toy izany koa mieritreritra zany ny olona maro hoe ny maty dia mbola afaka miresaka amintsika, mbola afaka mahita antsika ihany. Ry havana zava-doza, hijoro ho vavolombelona aho arinan'ny ten'Andriamanitra izay ho raisiko rehefa avy eo fa manasan'olo zao hiara-ivavaka amiko ametrantsika an'izao eo ambany tanamaherini Jesosy Tompo irery ihany. Hiara-ivavaka isika tompoko. Jesosy ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ianao no lehibe indrindra Jesosy ka mangataka aminao Tompo malala oka ianao andray ny kontrola ny tenako manontolo, oka ianao no ampiteny ay amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Fanahy masina oka ianao no hiteny fa izao dia piasa kely sy bitika indrindra aho fanahy masina. Ka oka ianao no hiteny izay tianao ambara, ampifoazanao anay zanakao tsiraray avy. Ka sio ny olonao tsiraray avy tena hifoa ka hiala amin'ny fombafomba ratsy rehetra satria Tompo fahaverezana mandrakizay no anjoanay raha tsy mankatoanao izay. Jesosy Tompo mangataka ihany koa aho ny ranao Jesosy. Oka ny ranao Jesosy andrakotra sy ny ankohonako sy ny olonao tsiraray avy eran-tany. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra. Zana-tsipika izay mitady alefany hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Tsy manakery, tsy manam-pahefana aminay izany. Ny programa fahavalo rehetra dia tsisy ambinina faravana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, levonina amin'ny ran'i Jesosy ary miverana andavaky ny elo izany. Satria anao Tompo no mandahafo manodidina anay ka arovy izay Jesosy malala oka ianao Jesosy no eo aminay mandrakariva. Ka misaotra Jesosy misandraty ianao satria ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ilay Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Misaotra Tompo, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Aleloia, amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, ho raisintsika aloha ny eo amin'ny bokin'ny Mpitoriteny. Mpitoriteny toko 7 ho vakiantsika eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Io no vakiantsika izany. Mpitoriteny toko 7 ka hatramin'ny 9. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiko amin'ny anarany. Fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fantatry ny velona maty fa ho faty izy. Fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona, ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony, satria adino ny fahatserovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia manambara tsara fa isika velona izany, isika mbola velona dia mbola misy zany antenaina. Ry havana oka isika tena handray tsara ilay ten'Andriamanitra ho pratikentsika amin'ny fiainantsika satria very isika raha ohatra ka hoe tsy mandray ten'Andriamanitra fa manaraka fombafomba ary koa manaraka ny saintsika amin'ny maha-olombelona antsika ihany. Ry havana, ambarako aloha ilay zavatra nisy dia avy eo miverina kely aho amin'ny ten'Andriamanitra satria izay zavatra tsapako eto. Efa taona vitsivitsy zay dia nisy zany ankizy anankiray, tanora zany anankiray, naman'ny zanako vavy zany dia maty zany izy io.
no ny efa maty zany io namana io ilay izy tena hoe ohatrany hoe tsy namana izany fa tena ohatrany hoe zanaka ihany koa no nandraisako an'ilay zaza zany hoe efa tanora moa zany dia no ny efa maty zany izy tao anatin'ny fahatanorany dia tena hoe tampoka taminay zany le izy de tena hoe nalahelo be zany izahay marina fa na dia mafy ara izany dia tsy maintsy lalana alentsika ety ambonin'ny tany ry havana ny zavatra niseho dia io zaza io zany dia ohatran'izy zanaka an-trano zany tamiko tonga atao trano matetika dia eo ihany koa zany indray matory ety an-trano fa noho ny hoe tonga moa zany ny fotoana nataperany ny andro nandalova de ety ambonin'ny tany satria mandalo avokoa sika rehetra ety ambony tany dia maty izy maty tanora ry havana araka anteneniko hoe nalahelo zany izahay satria tena hoe ohatrany zanaka trano ary koa ohatrany praitapo mihitsy amin'ny zanako zany ilay ankizy maty noho ny avy eo tamin'ny taona lasa teo eo na taloha kely izay zany dia nanofy zany zanako vavy hoe nahita an'ilay io namana io tao anatin'ny nofy zany ry havana ny teny tamin'ny zanako aho satria fa fantamatsy zany zay zavatra zay hoe ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony ry havana voakiko le verset de toizako ilay fanazavana rehefa avy eo amin'ny andininy fahadimy isika eto amin'ny bokyny mpitoriteny toko fahasivy hoy ny ten'andriamanitra hoe ovakiko amin'ny anarany fantatry ny velona matsy fa ho faty izy fa ny maty kosa dia tsy mba mahalala na inona ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatsiarovana azy ry havana fantatsika zany isika velona fa ho faty isika fantatsika tsiraray avy fa ho faty isika fa ny maty hoy ny ten'andriamanitra dia tsy mba mahalala na inona ary koa tsy misy valim-pitia ho azy intsony satria adino ny fahatserovana azy andiny fahenina na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro amen ry havana tsy manana anjara intsony amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro ny olona efa maty zany hoe tsy mare intsony tsy manana anjara intsony ety ambanin'ny masoandro ny olona efa maty mazava tsara ny ten'andriamanitra io teny io no anadinan'andriamanitra antsika raha mbola miresaka amin'ny razana isika raha mbola miresaka amin'ny olona maty isika rehefa ho avy ny fotoana atongavantsika eo anatrehan'i Jesosy mazava tsara ny ten'andriamanitra satria hoe na ny fitiavan'ilay olona zany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela ry havana efa levona ela tsy manana anjara intsony ety ambanin'ny masoandro ny olona efa maty dia ho toizako ny resako tamin'ny zanako sy ny zavatra niseho avy eo dia ny teny tamin'ny zanako zany zako hoe tsy manana intso zany fifandraisana amin'ny maty zany isika velona ry havana efa fantany zay zavatra izay efa fantany fa ny fandriky ny fahavalo io zany no ny tady anafika azy zany hoe amin'ilay alahelo eo matsy zavatra miseho hita ny fahavalo ny alahelontsika ny amin'ny avantsika efa maty na koa ny namantsika izany na olona akaiky antsika dia ino no ampiasain'ny satana ataony amandriany antsika maka endrika ny devoly an'ilay olo efa maty amandriana antsika ry havana zavatra niseho no ny efa niteny tamin'ny zanako aho dia tao arinan'izay tsy tadidiko hoe ny alina n'iny ihany ve sa ny andro vitsy tao arinan'iny
dia nanofy ahako. Hitako zany ilay devoly naka endrika naika amandrika n'ilay zanako tao anatin'ny nofiko. Ry havana, hitako devoly naka endrika an'ilay tanora maty zany, hitako alavitra zany izy io. Dia za zany mijery anazy ao anatin'ny nofy, dia izy alavitra zany ilay devoly naka endrika an'ilay tanora maty zany. Dia mijery azy zany ilay devoly io dia tezitra be, tezitra be. Ny endriny dia tezitra be, ny fijeriny ahy. Ry havana, izay le izy, satria tonga de fantatro zany hoe io ilay devoly nitady amandrika ny zanako vavy. Naka endrika an'ilay olona ihany izy, naka endrika an'ilay tanora ihany zany ilay devoly, fa tezitra be ny fijeriny zany. De tena hoe alavitra zany izy. Matoa aho manambara izany zavatra niseho izany dia ho anao, ho ahy. Satria teo aloha aho tamin'izako mbola tena hoe tsy tao amin'ny tompo izany, fa hoe mivavaka tsotra fotsiny ihany, fa tena hoe tsy mivavaka ara-panahy izay tiany Jesosy. Dia manofy aho indraindray any zokolahy efa maty, ary koa ny papako efa maty. Dia heveriko fa tena hoe izy ireo tokoa. Ry havana, Satana dia fetsy, tena fetsy. Fa noho ny tonga ny fotoana tena hoe ao amin'ny tompo aho izao fiainana iainako izao, dia tsisy intsony izany satria efa sarona ilay afetseny. Aza mba mety ho fitahan'ny Satana intsony tompoko, fa ny maty dia tsy manana valim-pitia intsony. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Oka izay ny mivavaka amin'ny razana, tsy manana valim-pitia intsony izy ireo. Isika mbola velona no mbola azo antenaina, fa rehefa maty isika dia vita teo. Ry havana, izay ny anio, mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Mifoaza, mifoaza, omany ny mandrakizainao fa ho avy Jesosy. Vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.